fiadanana ao aminao sy ny ankonanao. Falmerabanao indrindra amin'ny anaran'ny Tompo ary manana fizaran'ny Tompo hanapaka amin'ny tokantrano izay misy anao ihany koa. Songa tindrendrena ka ny tondra fijorona vavolombelona. Fijorona vavolombelona ny fomba nitsy ny Tompo na ny eo amin'ny Tompo an'izany ary ny namaliko ihany koa ny antsy ny Tompo. Ohatran'ny tanora rehetrarehetra dia mba anisan'ny tanora ihany koa mba nilomano tao anatin'izay mety hoe faharatsiana rehetrarehetra tena tao anatin'izany fotaka mandrevo ny fitsangatsangana, fijoroana zava-mahadomelina, ny fahalotona, ny ditra tao anatin'izany ny lomanisana. Nefa ny Tompo Jesosy nanafaka fanena tamin'i Jesosy dia niorina ny zavatra rehetrarehetra izany. Afara no arahan'ny maro olonga ihany koa ozy ny sasany afaka miantso amin'izay tianao intsona fa androany ety hitory aminao ny hatsaran'i Jesosy Kristy. Namonjeny Jesosy Kristy anahy satria raha tena nanjinika ny tantaram-piainako dia izay hoe raha maty tao anatin'ireny fahotany ireny dia ohatran'izao efa nirehatra tany amin'ny hafobe ny fanahiko. Ny tena Andriamanitra eto koa norenana n'izao fijoroana vavolombelona izao dia izay voasoratra ao amin'ny Korisiana faharoa ny toko 5 andininy 17 izay mivaky toy izao ny anaran'ny Tompo. Fa koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indray efa tonga vaovao ireo. Amen. Izany tena Andriamanitra izany no entiko hanorenana an'izao fijoroana vavolombelona izao entiko amintsika izao. Satria izaho dia anisan'ny tanora hoy ato aminao teo aloha teo ohatra ny tanora rehetrarehetra ihany. Ary anisan'ny nankalaza sy nankafiandrony raha atao hoe hip-hop na rap rony ary tena anisan'ny tena nakamamy an'izany. Za moa zany dia saron-daba hatramin'ny fahazazako satria ny zokila faralany ny taiza dia natao niarak'izay fomba fiakanjo sy fomba fietsiny. Any ka izy anisan'ireo nankafy rapy sy nankafy reggae dia izay koa ny mozika tena nivoiziko indrindra zany nandritran'ny fahatanjako satria izay no eniko miverimberina matetika tao an-trano. Anatranankiray ihany koa ary torohevitra izay entiko antsika ray aman-dreny ho antsika zoky izay mitaiza ireo zanakitsika hoe dia amboalohany dia tena hoe araka ilay tena Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na lehibe aza izy dia tsy alaminy izany. Fidifidio ny hily raha verimberinao ao tokantrano horeny ny zanakao, horeny ny zandrinao, horeny ny mandizanao satria iny no entiny mitondra ny fiainany. Dia arak'izay dia nanomboka sarin-dada rehefa nanomboka sarin-dada nandeha ny fotoana nandeha ny ndroso ny tanora dia ny anatin'teraka tao anatin'izany efa kafizana rapy sy ny sisa izany tsy nijanona teo fa nandeha koa niditra tamin'ny fijoroana zava-mahadomelona, tsy nijanona teo fa niditra tamin'ny fitsangatsangana natao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty noeritreretina fa hoe ahitana fafiny hiditra tamina boîte de nuit, foka sigara, ny sokitoka, natao daholo izay azo natao rehetrarehetra. Nangalana fafy, nangalana ny fafinaretana, manalaza ozy ny tanora, izay no filaza azy. Nefa tamin'izay fotoana izay indrindrany tadidiko tamin'ny septambra 2013 ako no nisy accident nahazo aho tamin'izay. Tao anatin'izay accident izay tena nandiniako tena hoe raha sanatria ka maty aho moa tamin'ny fotoana iny dia mba aiza hoaiza amin'izao fotoana izao ny fanahako, aiza hoaiza nisy mety tany amin'ny hafobe tokoa. Talohan'izay nefa dia tiako mampatsiahy antsika fa efa nisy antso ny Tompo ihany koa teo amin'ny fiainako tamin'ny 2008. Izany hoe Andriamanitra rehefa miantso anao sy tonga dia hiantso anao na hakanao ankeriny fa ny zavatra mitranga manodidina anao mety mendrika ao aretiny io, mety mendrika accident io, mety mendrika tsy fantatro, mety karazana manana fomba maro samihafa ny Tompo niantsona antsika tsirairay aby ary sasy anao dia samy manana fijoroana vavolombelona ny fomba niantsona ny Tompo asy anao. Fa ny moa izany dia tao anatin'izay zavatra nitranga tamiko izay no nanorako tena ho an'ny Tompo. Namaly miantso ny Tompo ihany fa tsy tena namaly. Fa tamin'izay 2013 zay vao nisokatra ny 2014 teo no nanomboako nanao ny asan'Andriamanitra. Teo no nanomboako ny tena hoe namakiko baiboly ny lomanisako tanteraka Maria fe tsy ampiandohana fa za dia tena nitazana tamin'ny fomba kristiana zany hoe mivavaka isan-kalahady mandeha manao chorale sy ny sisa fa tena hafa mihitsy ilay hoe ateraka indray na ilay hoe nateraka ho vaovao. Izany hoe ianao zany tsy afaka mandeha amin'ny mahery anao fotsiny hoe za kristiana tsy manao ratsy tsy mijangajanga fa misy paty tokony hirosoantsika ao dia ilay mandray an'i Jesosy Kristy ho tonga sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainantsika. Anatin'izay fotoana izay nefa dia izay no Maria
an'ilay tenandriamanitra toy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Tsy azonao atao ny sady miaraka amin'ny Jesosy no mbola miaraka amin'ny Satana ihany koa. Maka ny am-piangonana dia mbola maka monjo boaty de nuit. Za tena sarin-datanteraka ary na fomba fiakandriko na fomba fiteniko na fomba fiaingo. Fa tamin'ny fotoana nanolorako tena ho an'i Jesosy dia nisoloako daholo zany. Mariako tsy ampiandohana ihany koa ho an'ireo izay miteny fa ny vehivavy mitoroteny tsy tokony hanao pataloha. Tsy misy idirira amin'ny pataloha anaovanao mihitsy ny toroteny izay torinao. Tadidio foana fa Andriamanitra dia mijery ny any anaty. Fa ny olona no mijery ny etỳ avelany. Fa kosa ny fitafinao tokony kosa homendrika nomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Zay kosa aloha dia zavatra tokony hoe hipetraka foana zany zay. Fa tsy dia hoe tsy mahazo manao pataloha, tsy mahazo manao an'izao fa io zany ilay fomba etoepo entinao manompo an'Andriamanitra mila foana mendrika. Io zany misesasesa kely fotsiny mikasika amin'ilay hoe tsy azo atao manao pataloha sy mihotritra an'izany fa ny tena marina dia zao io fanahy masina iavana malala. Fanahy masina no mandresy lahatra anao, ny fanahy masina no manosika anao ary ny fanahy masina no mibitsika aminao fa tsy ny olona no andeha arahanao teny satria raha tonga Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny lanitra tsy antany izy ary anao tsy teny hoe satria raha koto nanao an'izao dia nataoko zao na erabe na arasoa fa ianao sy ny fijorona fahavelonao nanao ahoana ny fiainanao an'izany fiainana miaraka an'i Jesosy setỳ tan'izany. Zay ny tena fanontaniana hipetraka voaloha ho anao rehefa ho avy eny amin'ny lanitra Jesosy hitsaranao. Izao anatin'izay ditrako sy zavatra rehetrarehetra izay sy ny tompo ary tia ampahirinao anao izay mety hita fa efa betsaka loatra ny raha tsy vitanao. Inona ny tsy efa nataonao teo amin'ny fiainanao? Tsy mendrika ianao andray Jesosy, ianao indrindra no namonoan'i Jesosy niainy teo ambony azo fijaliana. Ozy taminao hoe aza mieritreritra ianao fa hoe efa rasy efa betsaka ny zavatra raha tsy vitako dia mbola ho tsian'Andriamanitra avy aho mendrika avy ela nompo an'Andriamanitra. Tadidio tsara fa Andriamanitra dia mametrika antsika fa izy tsy naniraka ny zanany ho tonga nameloka fa hanavitra. Nahafatesan'i Jesosy tsy hanameloka anao amin'ny raha tsy vitanao fa hamonjy anao ary hanafaka anao amin'izay fotaka mandrevo ny fahalotona, ny fahafatesana, ny fitsangazangana, ny fidorohana zava-mahadomelona sy izay zavatra mety mamatotra anao. Dia tsaro fa raha navita nanafaka Jesosy mavita manafaka anao ihany koa izy fa ny fanapaha-kevitrao izay ny tena takian'Andriamanitra. Tsaro fa Andriamanitra tsy mba manao ambolehitra ohatran'ny Satana hoe miditra kely ny eo amin'ny fiainanao na manao anterivozina fa miandry anao izy, miandry anao ampandroso amin'ny fiainanao izy. Rehefa nanafaka tamin'izany Jesosy dia nanomboka teo dia tsapako fa nitohitra zaza anatiko ny fanahy masina. Nanomboka teo dia tsapako fa tena hoe tsy toy ny fiainako taloha, tsy ny fiainako nanolo tena ho an'i Jesosy nanomboka namaky sy nandinika baiboly ary natakatra ny hevitra ambadika ny fonosy ny tenin'Andriamanitra. Satria ny tenin'Andriamanitra izay no mahatonga ny olona hoe mamaky boky ihany izy mamaky baiboly ihany izy fa tsy hitany tsy azony. Mihaino toroteny ihany izy nefa tsy hitany mihitsy hoe inona amin'izany toroteny izany no mahakasika azy, inona amin'izany toroteny izany no natokana ho azy satria izy tsy mangetaheta, tsy mafatoka. Eo amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia misy kody anatiny ao, misy pouvoir ihany koa anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ka tamin'ny fotoana fandianako mandeha ny am-piangonana isan-kalahady mivavaka sy sisa fa tsy nisy niditra tamin'ny saiko izany fa tamin'ny fotoana nanolorako ny fiainako an'i Jesosy. Nafoizako hoe ampy izay ditra rehetrarehetra izay, ampy izay rendrarendra izay, ampy izay fitsangatsangana izay, ny andro sisa ianako dia atolotra ho an'i Jesosy. Tamin'ny fotoana nanolorako ny fiainako an'i Jesosy niovatra amin'ny fomba fijeriko, niovatra amin'ny fomba fijeriko, niovatra amin'ny fomba fitafiko. Toerana falehako sy nataoko tsony 2012 aho tamin'ny 2012 tany any misotro zava-mahadomelona farany. Hatramin'izao tsika miteny izao dia tsy mikasika intsony zava-mahadomelona satria fanafahany Jesosy sy no ny heriko nano tanjako velively fa tena noho ny fitiavan'i Jesosy ary toy ny fanafahany miditra boaty de nuit hatramin'izany. Ohatry ny tanora rehetrarehetra nitsangazanga fa tena nidiovan'i Jesosy. Ary tsaro fa ny fanapahan-kevitra ao izay fotsiny ny andrasan'i Jesosy dia ho avy izy. Ka androany ety ampisika anao aza mijery ny raha tsy vitanao fa misy tenin'Andriamanitra ny manao hoe Andriamanitra ninitsy nijery antsika tamin'ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy dia miantso ny olona rehetra hitevaka manatona an'i Jesosy. Hoenjao ampototry ny azo fijaliana izay fahotana izay mbola mamaky pahatotro anao dia tineny hoe ity Jesosy antolotro anao fa vonona
an'olo tena vonina hiara-iana aminao tsaroa fa Andriamanitra tsy afaka hiasa eo amin'ny fiainanao raha toa ianao ka tsy maneky hiara-iasa amin'Andriamanitra. Andriamanitra mila mipermission anao isan'andro fa afaka manao zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao satria indraindray fanontaniana apetraka ny olona hoe fa naninona tsy nifefian'Andriamanitra teo amin'ilay nisy ny voankazo ny voararaka tsy nahafahany Adama sy Eva nihiditra tao ary nihinana. Ny tanjon'Andriamanitra dia mila naman'Andriamanitra ry havana-malala. Mila naman'Andriamanitra fa tsy mila gadrana, mila andrevo fa tena mila namana, mila zanaka, mila mpiray-tam-po aminy Jesosy. Mila olona tena hoe mianam-piadanana ankalalana izay mahatonga an'Andriamanitra tsy mamefefy antsika fa manome safidy malalaka raha vakintsika manomboka any amin'ny testamenta ataty testamenta taloha dia efa miteny Andriamanitra hoe indro apetrako eo anoloanao ny fahafatesana sy ny fahavelomana. Vidiana ny fiainana mba velona ianao. Andriamanitra tsy manao force ianao hoe manaraha manompo fa omeny safidy ianao fa tsy diso anjara ianao ary iaina mandrakizay satria rehefa nanody Adama sy Eva dia teraka teo ny fahafatesana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy kosa ianao rehefa mandray an'i Jesosy izay mandray an'i Jesosy dia manana fiainana mandrakizay izany hoe na maty ary ianao dia mbola ho velona indray. Jesosy nefa naresy ny fahafatesana mitsangana tamin'ny maty izay manara-dia an'i Jesosy sy mino azy mitsangana amin'ny maty ihany koa na dia efa maty azy. Tsisy fahantiantoka ao anao ry havana-malala, tsy misy fahantiantoka ao anao ny manara-dia an'i Jesosy, ny manolotra an'i Jesosy ny fiainanao fa tena hitondra fiadanana sy fahadiova-po, hitondra fifaliana ho anao. Izaho koa sy miteny hoe manara-dia an'i Jesosy milamina ny fiainana fa hafa mihitsy izany hoe miara-dalana amin'i Jesosy eo anatin'ny olana atrehanao izany noho ny hoe mandeha irery amin'ny herin'ny tenanao miatsika ny olana izay atrehanao. Who is it who
soa